Ao anatin'ity sary manaraka ity kosa no anarahantsika ireo tapatapam-baovao entina amintsika ary izay fitim-baovao izay. Teratany frantsay roa mipetraka any Sainte-Marie, stagiaire ao amin'ny Tsetase Madagasikara, fantatra amin'ny anarana hoe Chaigne Mégaline Céline Hélène, 12 taona sy Bolon Romain Rui Henri 12 taona, nisy namono sy nanenaka ny aliny asabotsy teo. Araka ny voalazan'ireo nanatry maso dia nisy nanaboritana ilay vehivavy ary lasa trano poketrana, fa ny an'ilay lehilahy tsy nisy voakasika na dia ny finday ny asa. Ny tarehan'izy roa koa no fantatra fa potika tanteraka. Tsy nijery maina fotsiny ireo mpitandro ny filaminana fa tonga teny an-toerana nanao ny famotorana izao raharaha izao. No dimandro ny sabotsy lasa teo ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Rodolphe Ramanantsoa tany am-pialatsasatra tany Mahajanga. Ao ny laza fa tapaka lalandra, ao koa ireo milaza fa nisy nanapoizina ny huître izay nohanina. Ny antsony vadiny tsy nisy nandray no nataitra ny rehetra, ka novakena ny varavarana nisy azy ary teo no nahitana fa tsy salama izy. Nentina aingana teny amin'ny hôpitaly be ny Androva fa saingy tsy avotry intsony ny ainy. Omaly alahady fa 20 ny volana Aogositra no nalefa tamin'ny fiaramanidina ny azo ny tanindrazana any Ambalavaotsy Paris ny vata mangatsiaka ny inga ministra Rodolphe Ramanantsoa.